Ivavakantsika ary amin'izao fanomezana fampianarana izay nataontsika tamin'ny maraina indray zany amin'ity tapany hariva ity. Dia ivavakantsika zany. Jehovah Andriamanitra iray eo misaotra anao izahay. Fa noho ny fahasoavanao no nahafahanay indray mbola niona tamin'ity hariva ity hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Tsy amin'ny herina fahatanjahana no ahafahanay mianatra ny teninao fa amin'ny alalan'ny fanainao masina irery ihany. Ka izany indrindra no antony angatahanay isan'andro eto anatrehonao ny fiasan'ny fanainao mba hiasa amin'ny fahafenona aminay. Ka aoka izy irery ihany dia izy irery ihany no mpianatranay ny teninao. Ka dia sokafo ny fonay Andriamanitra sy ny sainay mahataranay ny sitraponao. Ko dia mampianaranay iray ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina fa vonin-kely reto vahoakanao. Ka raha hianatra indray izay mikasika mbola ao anatin'ny resaka hoe sary anohitra na ihany koa hitsofoka amin'ny resaka hoe isa izany na hoe chiffre dia aoka iray ny fanainao ny mpianatra anay indray mikasika izany symbole izany na izany kody izany hamantaranay ny sitraponao. Dia raina ny anaranao raha io ankalazaina mandrakizay ny anaranao anie. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao eto anatrehanao. Halleluja. Amen. Rosatsika manohy an'ilay fampianarana izay nataontsika tamin'ny maraina zany tsika, namaranantsika ny fampianarana teo amin'ilay hoe sary anohitra zany mikasika ilay hoe rambo. Inona moa ny atao hoe rambo? Ny atao hoe rambo zany dia izao hoe mpaminany mampianatra lainga. Amin'ny mampaminany azy dia izao hoe ny mpaminany eo anatin'ny soratra masina zany dia hoe mpitondra ny afatra Andriamanitra na mitondra ny tenin'Andriamanitra zany teo amin'ny vahoakan'i Israely. Ka raha miteny hoe mpampianatra lainga zany na hoe mpaminany sandoka zany dia izao hoe milaza ny tenany zany izy hoe mitondra ny tenin'i Jehovah nefa nahoana? Tsy mitondra ny tenin'i Jehovah tsy akory fa teniny no entiny zany. Ka mampitoloky ny vahoaka zany izy amin'ny teny lainga izay hoentiny ary mihodina eo anatrehan'Andriamanitra zany izy amin'izay zavatra zay. Ka raha vao miteny zany hoe mpaminany sandoka dia tadidio zany fa mpihodina amin'Andriamanitra zany ilay hoe mpaminany sandoka. Ary Jesosy ihany koa dia efa niteny ny testamenta vaovao mitandrema izy fa amin'ny andro farany dia isy Kristy sandoka ary isy mpaminany sandoka izy mitaka anareo enina ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Zany hoe Jesosy koa zany dia niteny hoe misy zany mpaminany sandoka zany. Ka dia ho hitantsika io anatin'ny fampianarana zany mikasika ny zavatra zay fa ny hevitra n'ilay hoe mpaminany sandoka, ny hevitra n'ilay hoe rambo zany amin'ny kody eo amin'ny boky Apokalypsy zany na hoe ilay sary anohitra zany dia maneho mpaminany mpampianatra lainga na mpaminany sandoka. Itoy ary tsika lesitsika manaraka indray ary dia inona indray ary zany mbola anatin'ilay resaka hoe symbole ihany tsika zany na hoe kody izay sary anohitra izany. Dia jery indray tsika hoe vehivavy. Inona indray zany ny dikan'ny vehivavy? Vehivavy koa zany misy heviny ao anatin'ny boky Apokalypsy. Maro mino fa tamin'ireny toko sy andininy rehefa niraisitsika rehefa nahenontsika misy resaka hoe vehivavy hitantsika tao anatin'izay fa mbola tsy namahana izay tsika hoe inona ny hevitra n'izay zavatra zay. Dia raha iresaka indray tsika vehivavy zany dia inona indray zany ny tian'izay tenenina. Dia andraitsika eo amin'ny Efesianina zany no jerentsika Efesianina toko 5. Efesianina toko 5 dia vakitsika ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Efesianina toko 5 ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo vehivavy manekena ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana. Ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavin'ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Eto zany izy miresaka hoe misy fampitahina ataony zany eto. Fampitahana any Kristy sy ny fiangonana, fampitahana ny vavy sy ny lahy. Dia ny zavatra teny eto zao dia tahaka ny anekena ozy izy. Tahaka ny aneken'ny ny vavin'ny lahy ozy izy dia tahaka izay koa ny aneken'ny fiangonana any Kristy. Ka raha vao miresaka zany ianao hoe vehivavy ao amin'ny boky Apokalypsy dia inona zany no resahana izay? Fiangonana zany no resahana amin'izay raha vao miresaka hoe vehivavy ianao.
raha miresaka hoe vehivavy zany de fiangonana zany tian'izay teneny ka zay le fampitana eto zany aversé kely eo amin'ny andiny faharoambiroapolo teo ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekenan'ny tompo fa ny lahy ny lohan'ny vavy de tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany amonjy azy. De mbola toizantsika koa 9:30 sy 2:30 ary noho izany ny lehilahy de andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary de nofo ray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe zany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. Diertso izy de amin'le 9:30 izy ary noho izany ny lehilahy zany hoe rehefa manambady zany ny lehilahy anankiray de zao hoe mandao ny rainy sy ny reniny izy ka ikambana amin'ny vavy. De hoy izy ary noho izany ny lehilahy raha mandao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary de ho nofo ray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe zany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. Fampitahana mihitsy zany izy fampitahana ny fampitahana ny lahy sy ny vavy sy ny Kristy ny fiangonana. Le sary anehoana lehilahy zany eto de maneho an'ny Kristy ary le sary anehoana ny vehivavy zany de maneho ny fiangonana. Ka raha vao miresaka zany sika hoe vehivavy eo amin'ny bokin'ny Apokalypsy de fiangonana zany no ambaran'izay zavatra zay. Io fiangonana io fanontany apetraka io ino moa ny atao hoe fiangonana. Ny fiangonana zany de hoe amin'ny teny frantsay ny lazana de hoe assemblée des saints na hoe assemblée zany fivondronan'ny vahoaka an'Andriamanitra zany ohatrany tany amin'ny testamenta taloha zany. Rehefa tany amin'ny testamenta taloha de assemblée no nilazana an'izy na hoe fiangonana zany satria niara-nipetraka ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izy ireo niala avy tany Egypta nandrapa tonga tany amin'ny tany Kanana. Niaraka camp anankiray zany ny toerana nisy azy ireo. Jerentsika kely atao amin'ny Exodus 7:10 aky jerentsika ny 1:1. De ahoana izy izy? Exodus 7:10 ny 1:1. De zao ny zavatra lazainy ato. Mba ahafahantsika miditra amin'ny izay zavatra zay zany. Exodus 7:10 de ny 1:1 de zao no teneniny ato. Ary nifindra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka niala teo amin'ny hevitra sina araka izay natorin'i Jehova hitobiana dia nitoby tao Refidima ary tsy nisy rano hosotronin'ny olona. Ary nifindra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Iza zany lazaina fiangonana? Ny zanak'Israely. Reo zany le vahoaka an'Andriamanitra zany hoe le vahoaka an'Andriamanitra zany no antsoina hoe fiangonana. De raha vao miresaka hoe vehivavy zany de fiangonana zany zay. Tamin'ny taloha mipetraka tany tamin'izay mbola mipetraka tany Tamatavy zany de ka ny Tamatavy tsy de mahay an'io hoe fiangonana io fa fomba fiteny avy any mpivoatany izy io zany avy any Taninarivo any na amin'ny faritra Tsirabe iny zany manao an'le hoe fiangonana. Tsy ny eo mpivoatany zany manao. De tany Tamatavy tamin'izay de andeha hivavaka tany amin'ny protestanta tamin'izay de manodidina anay teo be tsy misaraka tsinona zany mponina avy any Tamatavy. De olona namanay akaiky teo de andao tsika andeha hiangona. Hiangona? Ho any am-piangonana? Ho any am-piangonana? En fait le fiteny hoe fiangonana tsy fantatra zareo. Andeha hivavaka any amin'ny église ary. Zay vao ay amin'ny église satria misy fomba fiteny samihafa zany fa le hoe fiangonana zany assemblée ny dikan'le hoe fiangonana. Fa raha tsika koa nge mety tsy nalana an'izany raha mitesika hoe ndeha tsika hiangona de ohatrany hoe ndeha any amin'le trano. Fa le hoe hiangona amin'ny mahateny malagasy hoe miangona de olona mivondrona zany. Le hoe miangona vondron'olona nge le hoe miangona. Ndao tsika hiangona ndao hivondrona zany. De zay le assemblée fivondronan'ny olona maromaro zany ny antsoina hoe assemblée. Zay zany le izy. De eto le izy araka le amin'ny 7:1 de hoe ary nifindra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka niala tany any hevitra sina araka ny natorin'i Jehova hitobiany dia nitoby tao Refidima ary tsy nisy rano hosotrony olona de niaraka zany araka le teny teo hoe nifindra ny fiangonana, nifindra toerana zany izy ireo zany. De ato ihany koa mbola lazainy an'io ihany satria iza moa le fiangonana de ny Israely zany no fiangonana. Zanak'Israely no fiangonan'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha fa aty amin'ny testamenta vaovao zany ireo
zay nandray an'i Kristy indray no fiangonan'Andriamanitra ty amin'ny testamenta vaovao, ary io natsona ty amin'ny testamenta vaovao mihitsy hoe satria aty amin'ny epistily vao tonga le teny manao hoe l'Église. Tonga zany le teny hoe Église, aty aoriana zany vao tonga ny teny hoe Église iny zany. De hojerentsika kely aty amin'ny Jeremia rehefa niodina teo anatrehan'Andriamanitra ny Israely. Satria eo mantsy le niresahantsika teo hoe ny vehivavy de ampihoarina amin'ny fiangonana, ary ny lahy de ampihoarina amin'ny Kristy. Ka tany amin'ny testamenta taloha izy io de efa fomba fampiasa koa zany izy io tany amin'ny testamenta taloha, fa tsy hoe taty amin'ny testamenta vaovao vao nampiasan'izy io. Fa rehefa maditra koa ny zanak'Israely de Andriamanitra mihitsy miteny hoe vadin'Andriamanitra Israely, maditra ny vadika taminy. De aty amin'ny Jeremia 3 ahitantsika an'izay zavatra zay. Zay le hoe fampitahana lehilahy sy vavy zany amin'ny fiangonana sy Kristy, na hoe amin'ny fiangonana sy Andriamanitra zany raha zay ankony zany. De jerentsika Jeremia 3 ange jerentsika 9:20. De ahoana izy amin'ny Jeremia 3 ny 9:20. Efa hita de vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa toy ny vehivavy misintaka miala amin'lahy de toy izany tokoa no nisy tahanareo niala tamiko ry taranak'Israely, ho Jehova. Eo zany fampitahana mihitsy le hoe ny lasy vavy amin'ny Andriamanitra sy ny fiangonana indray eto zany. De hoana izy, kanefa toy ny vehivavy misintaka miala amin'lahy de toy izany tokoa no nisy tahanareo niala tamiko ry taranak'Israely, ho Jehova. Zany hoe fampiasa tao anatin'ny Baiboly mihitsy zany le hoe fampitahana ny lahy sy ny vavy amin'ny fiangonana sy Andriamanitra na fiangonana sy Kristy. Aty amin'ny Apokalypse ty nefa rehefa miresaka an'io izy de efa tena codé indray le teny zany. Jerentsika Apokalypse 12:1. Inona indray ny zavatra resahana eto zany. Satria efa fantatsika zany ny hevitra le hoe inona moa ny hevitry le vehivavy. Ny hevitry le vehivavy zany hoe fiangonana. De jerentsika aty amin'ny Apokalypse 12:1. Fa ato izy zany de rehefa mamaky an'io tsika codé zany le teny, satria efa fantatsika nefa ny hoe vehivavy kay zany ny tia mitenenina raha miresaka vehivavy izy. De raisitsika ndray ohatra zany tsika ny am'izay. Apokalypse 12:1. De hoy izy, ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro, ary ny volana ny eo ambanin'ny tongony, ary misy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany. Averiko tsara le teny. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy ny masoandro, ary ny volana ny eo ambanin'ny tongony, ary misy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany. Inona zany ty famantarana hitany Jaona ty tany an-danitra? Vehivavy mitafy masoandro. Eto zany le izy, efa raisitsika zany le fianarany anarantsika teo hoe inona ny hevitra ilay vehivavy, de hoe fiangonana. Raha miresaka n'ity vehivavy ty zany ianao fantatrao zay kody zay de inona ny zavatra teneniny. De raha avaditsika izy, ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia fiangonana mitafy masoandro, ary ny volana eo ambanin'ny tongony, ary misy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany. Vehivavy mitafy masoandro izy. Zay le famantarana hitany Jaona zany. Vehivavy mitafy masoandro, fiangonana mitafy masoandro zany. Zay zany ny resahana eto hoe fiangonana mitafy masoandro. Inona indray nefa ny dikan'le hoe masoandro? Raha zay indray zany jerentsika, satria codé le teny zany. Efa voavahantsika zany izao anankiray hoe le vehivavy zany maneho inona? Fiangonana. De zay le famantarana hitany Jaona, fiangonana mitafy masoandro. Fa inona nefa ny hevitry ilay masoandro indray? De jerentsika efa sary ny ohatra anankiray koa zany io, zay azavain'ny soratra masina. De tsika ny amin'ny Salamy 4:4 indray no jerentsika. Salamy 4:4 indray no jerentsika zany. Salamy 4:4 de vakitsika ny 9:12. Salamy 4:4 de ny 9:12. Amin'ny anaran'i Jesosy. 9:12 amin'ny Baibolitsika teny gasy 9:12 izy zany. De hoy izy, fa masoandro sy apinga Jehova Andriamanitra, fahasoavana sy voninahitra no omeny Jehova, tsy aro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy.
fa masoandro sy ampinga Jehova Andriamanitra. Raha miresaka zany tany amin'ny Apokalypsy teo hoe vehivavy mitafy masoandro de kode zany zay teny zay. De raha vadika zany zay de zao hoe fiangonana mitafy any Jehova satria iza le masoandro fa masoandro sy ampinga Jehova Andriamanitra. Zany hoe fiangonana mitafy an'Andriamanitra zany na hoe fiangonana mitafy ny fahamarinan'Andriamanitra na ny fahazavan'Andriamanitra. Zany hoe mitafy an'Andriamanitra, masoandro sy ampinga Jehova Andriamanitra. Andriamanitra zany le masoandro. De raha miresaka zany hoe vehivavy mitafy masoandro de fiangonan'Andriamanitra zany ny resahany io zany amin'izay zavatra zay zany. Mitafy ny fahamarinan'Andriamanitra. Zay zany no zavatra zany. Décodé tanteraka zany le phrase na le teny voalaza teo zany. Voava tanteraka hoe inona ny hevitry le teny. Fa ohatra iny fa tsika mbola tsy tena hiditra lala am'izay fa ohatra zany zay zavatra hitatsika izay zany. Jery indray tsika ary sary anohatra manaraka zany. Inona indray sary anohatra manaraka hoe dragona indray. Miresaka ianao dragona zany mampatahotra ange zany. Tamin'ny ataontsika hoe tamin'ny andron'ny moyen âge tany zany resaka hoe dragon zany na hoe dragona zany de zavatra mampatahotra zany. Ao ny sasany teny hoe tena nisy le biby. Ao ny sasany hoe légende fotsiny zany zavatra zany fa tsy tena nisy. Ohatrany hoe lovatsofina fotsiny zany. Fa ao koa ny sasany raha vao miresaka dragona ianao de resaka kung fu zany resahany zany olona manao kung fu. Manao le kung fu dragon reny rehefa mijery vidéo reny moa zany mahina azy tsara. Tambola jeune mba nijery vidéo ihany koa mba nahita an'ireny kung fu dragon reny zany. De misy reny hitantsika am'izao fotoana inona ny dessin animé mbola jeren'ny ankizy am'izao fotoana reny. Jeren'ny kung fu panda. Dragon izy, esprit dragon. Fa fantana mipetraka ho antsika zany fa mianatra ny boky ny Apokalypsy am'izao fotoana izao fa misy heviny lehibe mihitsy zany hoe dragon io na hoe dragona io zany. Fa ny olona zany tsy mahalala ny tena hevitra izy io. Ao ny sasany manao restaurant de restaurant dragon. De rehefa tonga moa ny taom-baovao chinois zany satria rehefa manao taom-baovao ny sinoa zany de ampiarahany amin'ny biby foana ny azy ny taom-baovaony. Ohatra hoe ça c'est l'année du cochon, c'est l'année du rat, l'année du chien. Fa misy koa zany ny année du dragon zany. De ampiarahany amin'izay zany le izy. De ao koa ny sasany manao reny tatouage reny de asiny sarina dragon zany amin'ny vatany. Asa le olona fatany ve ny hevitra an'izay dragon zay sa tsy fatany. Fa ny baiboly zany miteny hoe inona le dragon io. De raha raisitsika zany ny hevitry le dragon de ato amin'ny Apokalypsy toko fa 12 izy no miteny an'izay. Apokalypsy toko fa 12 ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 7. Apokalypsy toko fa 12 ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 7 no ahitantsika n'izay zavatra izany. De efa hitantsika de vakina amin'ny anaran'ny Jesosy de zao ny teniny ato. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona. Ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Averiko tsara, nisy ady tany an-danitra ozy izy de Mikaela sy ny anjeliny ozy izy niady tamin'ilay dragona. Tany an-danitra zany nisy ilay dragona. Ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa de niady, nefa tsy naharesy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona de ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny dia niaraka nazera taminy. Nisy ady zany tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny ozy izy niady tamin'ny dragona sy ny anjeliny. De rehefa raikitra ara niady de inona zavatra voalaza teo? Rehefa raikitra ara niady de ozy izy andininy fa 8 nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra tamin'ilay dragona zany. Ary nazera ilay dragona ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Ay ty dragona ty zany
dia iza io dragona io zany zay tena mampatahotra mihitsy na tamin'ny andro ny moyen âge zany zany dragon zany zavatra mampatahotra zany natahoran'ny olona zany biby mahatsiravina zany fa devoly sy satana zany raha vao miresaka hoe dragona ianao dia zay ny hevitry ilay hoe dragona zany devoly sy satana izy koa moa zany antsoina hoe menarana ela koa zany no ilazana anazy fa raha vao miresaka hoe dragona zany ianao dia inona andresahany zay zany devoly sy satana zany asehon'izay zavatra zay ka izy io resaka dragona io ampiasain'ny olona be dia be izy io araka le tena antsika hoe restaurant miresaka hoe arts martiaux miresaka hoe tatouage sy ny zavatra maro samihafa e fa devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao izy dragona zany io ny symbole ny satana io ny kôdy ny satana dia hitantsika ihany koa resaka tsika hitantsika tao amin'le hoe amresaka le hoe vehivavy ny tafy masoandro teo dia nahita koa tsika tao nisy hoe kitana tao hoe kitana 12 inona indray koa nefa nihevitry le hoe kitana zany raha mijery sika hoe inona indray nihevitry ny kitana raha vao maheno hoe kitana indray zany tsika ao anatin'ny soratra masina zany dia inona indray zany nihevitra an'izay zany raha ao bokyny apokalypsy no resahana zany apokalypsy toko voalohany indray raha nijerentsika zany apokalypsy toko voalohany apokalypsy toko voalohany dia vakitsika ny andininy 20 apokalypsy toko voalohany ny andininy 20 dia zao ny voasoratra dia zava-miafina ny amin'ny kitana 7 izay efa hitanao teny an-tanako ahoana izy dia zava-miafina ny amin'ny kitana 7 izay hitanao teny an-tanako akavanana sy fanaovanjiry volamena 7 ny kitana 7 dia ny anjelin'ny fiangonana 7 ary ny fanaovanjiry 7 dia fiangonana 7 izy averiko tsara ny zavatra miafina ny amin'ny kitana 7 izay hitanao teny an-tanako akavanana sy fanaovanjiry volamena 7 ny kitana 7 dia anjelin'ny fiangonana 7 ary ny fanaovanjiry 7 dia ny fiangonana 7 ny kitana 7 dia ny anjelin'ny fiangonana 7 izy inona zany raha vao miresaka zany hoe kitana atao anatin'ny soratra masina dia inona ny resahan'izay maneho ny anjely indray zany anjely ny kitana 7 izy dia ny anjelin'ny fiangonana 7 izy raha vao miresaka hoe kitana zany atao misoratra masina dia miresaka inona anjely zany ny resahan'izay atao amin'ny apokalypsy zany dia zay anjely ny kôdin'izay na ny heviny ara-panoarana zany mikasika an'izay zavatra zay fa le kitana koa nefa tandremo fa le kitana tsy voatery hoe anjelin'Andriamanitra fa satana koa satana nge ka anjely satana anjely izy tany an-danitra nanana ny toerana izy tany an-danitra izy no nazera tetỳ tany satana zany le antsoina hoe anjely latsaka tany ka anjely latsaka tany azy dia izy koa nefa n'inona kitana izy satria anjely koa izy zany hoe misy zany ny anjelin'ny mazava ary misy ny anjelin'ny maizina dia ho an'le olona zay manino izy ty ho an'le olona zay milaza hoe ay tsara tarebe ki ianao zany ohatra ny anjely latsaka tany mihitsy ianao aza mba manaiky atao an'izany satria nahoana satana nge ny anjely latsaka tany nazera avy any an-danitra izy nefa tsika malagasy tena mpanao mihitsy tena tsara tarebe mihitsy ianao tena ohatra ny anjely latsaka tany ianao loza ampitoviany olona midevoly ianao zany aza manaiky an'izany satana ny devoly latsaka tany anjelin'Andriamanitra izy tany aloha fa nivadika tamin'Andriamanitra izy rehefa izy nanohatra hitantsika tamin'le teny teo iny nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjelina izy niady tamin'ny dragona sy ny anjelina dia resy izy tsy nisy terana ho azy tsony tany an-danitra nazera tamin'ny tany izy mba amin'ny anjeliny rehetra ozy izy le antsoina hoe menarana ela devoly sy satana lay mamitaka izao tontolo izao dia zavatra anankiray amin'ny satana anazy dia zao satria anjeliny maizina izy dia izy koa tena mahay maninona mahay manova endrika koa izy efa anjeliny maizina izy fa tsy anjelin'Andriamanitra fa zao
ainy ny maka ny toeran'ny anjeliny mazava io. Zany hoe mahay manova palitao zany izy. Raha mainto ny akanjony io, ainy ny manova an'io fotsy. Ka raha tsy fantatra ao zany ny soratra masina dia mety ho voafitaka ihany koa no mieritreritra hoe anjelin'Andriamanitra tia mipotra aminahy ty fa le devolo ny miasa io. Jereo tsara ny fa mahay mamadika akanjo mihitsy izy. Korintianina faharoa. Korintianina faharoa Korintianina faharoa toko faha 1:10 no jerentsika. Korintianina faharoa toko faha 1:10. Jerentsika kely zay. Korintianina faharoa toko faha 1:10 ny andininy 3:10 ka hatramin'ny faha 5:10. Korintianina faharoa toko faha 1:10 dia ny andininy faha 3:10 ka hatramin'ny faha 5:10. Dia ahoana izy? Fa apôstôly sandoka izy ireny, fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Ary tsy mahagaga izany. Zany hoe misy olona zany milaza azo apôstôly kanjo tsy apôstôly fa apôstôly sandoka. Dia eo zay ny teneniny fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka ka dia mampiova ny endriny tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Dia toy izany, ary tsy mahagaga izany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Tsy mahagaga izany fa Satana aza mampiova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava. Zany hoe amin'ny mahanjely azy zany mahay miova endrika izy. Fa anjeliny maizina izy fa tsy anjeliny mazava. Misy zany ny olona maka ny toerana hoe apôstôly sandoka. Mamitaka araka le teniny teo zany, mampiova ny endriny tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Dia tsy mahagaga zany satria Satana aza mampiova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava. Izy anjeliny maizina. Dia tsy mahagaga mihitsy raha mijeritsika reto mpanao politicien reto zany. Ny politicien dia maninona? Raha madika palitao tsy hisy hevitra. Madika palitao tsy hisy hevitra. Io moa araka le niteneniko antsika hoe raha ohatra zao ny eto Frantsa no jerena zany mikasika le resaka hoe politika fotsiny ohatra ao zany. Dia misy ireo parti politika zany hoe ao ny gauche, ny droite, misy ny centre, misy ny extrême droite, misy ny extrême gauche. Ao zany misy zany zay karazana parti politika zay zany na ny antoko politika zany raha zay ny azo ilazana anazy. Dia raisina fotsiny ohatra tamin'ny présidentielle farany no jerena teto Frantsa zany. Ny adversaire zany mpiady normalement zany matetika tena hoe ngeza be zany amin'ny sehatra politika dia hoe ny gauche sy ny droite. Ary ny extrême droite zany nanomboka niakatrakatra taty aoriana. Fa tamin'ny farany teo nisy tsy fatam-piaviana vaiza raha isika zany hoe Macron zany, président Macron. Nanorina parti politika izy, niakatra tapoka le parti politikany, nanaraka an'iny daholo ny olona rehetra ny fidy an'iny zany. Lany izy président de la république, izy nataony premier ministre. Nalainy ny olona tao amin'ny droite nataony premier ministre, Edouard Philippe. Namadika palitao zany zay. Lasa amin'ny mouvement en marche ny misy anazy zany. Lasa zay zany hoe olona ny droite izy lasa niaraka tamin'ny parti politika ny Macron. Tsy droite tsony zany izy efa. Namadika iny zany izy, namadika palitao zany izy. Dia betsaka ny manao an'izay zavatra zay. Dia amin'izao fotoan'izao isy fividianana ho avy. Dia inona ny zavatra misy? Ozy ny droite amin'izay amin'izao. Reny mpamadika reny. Lasa adversaire zany satria izy ary amin'ny camp-ny République en marche zany no misy anazy. Dia amin'ny Madagasikara firy ny manao an'izany. Tamin'ny fifidianany farany koa tany Madagasikara, tamin'ny parti politika ny Orange zany. Dia inona ny zavatra nisy? Rehefa tsy nahazo, efa nisy niaraka tamin'ny parti sasany ny sasany. Dia rehefa nandeha ny fifidianana, tsy tafakatra deuxième tour ny niaraka taminy. Fa tonga dia nanao akanjo orange be mihitsy izy manao publicité mandehandeha nefa izy tamin'ny parti politika hafa ny nisy anazy. Zay zany le mpamadika palitao zany zay.
Betsaka zany manao an'izay dia manao an'izay daholo zany ny olona zany fa izy io zany tsy mahagagy satria nahoana Satana koa zany mba mampiova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava. Eny ka na amin'ny fiangonana sehatra ny fiangonana ary dia misy zany satria hoe ny apôstôly sandoka koa dia manao ahoana mampiova ny endriny tahaka ny apôstôly ny Kristy. Misy zany zay zavatra zay tsy mahagaga zay fa ho antsika zany zanak'Andriamanitra dia zao mila miambina antsika satria nahoana hoy ny tenin'ny soratra masina na ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Zany hoe zay ny asan'ny Satana satria arak'ilay hitantsika teo hoe rehefa nazera ilay dragona sy ny anjely niaraka taminy dia lazaina fa hoe izy le mamitaka izao tontolo izao. Izy zany tena mpamitaka ary hatramin'izao dia mbola zay foana ny asany mamitaka io zany ny ataony. Betsaka no voafitaka zany. Na ny olom-boafidy aza dia ho fitahany rehefa tsy miambina zany ianao ka tsy mitana dia tandremo fa mety ho voafitaka ihany koa zany ianao mikasika ny zavatra ataon'ny Satana zany. Inona indray ary ny kôdy manaraka indray ary jerentsika zany eo mbola ao anatin'le sary anohatra ihany zany sika na le hoe image zany dia ijerinray tsika zany kôdy anankiray rivotra indray zany no resantsika eto. Rehefa miresaka rivotra indray zany eo amin'ny Apokalypsy dia inona indray zany no ambaran'izay raha hoe rivotra ny resahana. Jeremia 5:20 indray no jerentsika. Jeremia 5:20 ny andininy 2:30. Jeremia 5:20 raha isika eny zany zay. Jeremia 5:20 ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 2:30. Raha hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Miatra amin'ny farantany ny fiorakorahana fa Jehova manana ady amin'ny firenena. Mifandahatra amin'ny nofo rehetra izy ka ny ratsy fanahy dia atolony ho amin'ny sabatra ho Jehova. Izao no lazain'i Jehova tompony maro indry sy loza hivoaka hitetin'ny firenena samihafa ary sy tafio-drivotra mahery miposaka amin'ny farantany. Averiko tsara ilay vaky teny. Miatra amin'ny farantany ny fiorakorahana fa Jehova manana ady amin'ny firenena. Mifandahatra amin'ny nofo rehetra izy ka ny ratsy fanahy dia atolony amin'ny sabatra ho Jehova. Izao no lazain'i Jehova tompomaro indry sy loza hivoaka hitetin'ny firenena samihafa ary sy tafio-drivotra mahery hiposaka amin'ny farantany. Isy loza hivoaka ozy izy ary sy tafio-drivotra mahery ozy izy miposaka amin'ny farantany. Raha vao miteny rivotra zany ianao dia inona ny resahana? Miresaka hoe ady. Ady zany no resahana na fandringanana na fandravana. Zay zany lazaina. Raha vao miresaka zany ianao rivotra dia ady zany ny tenenin'izay zavatra. Misy ady zany io. Iza no miady eto? Jehova no miady amin'ny nofo rehetra mihitsy eto. Satria zany tenenina fa ahoana izy miatra amin'ny farantany ny fiorakorahana fa Jehova manana ady amin'ny firenena ozy izy. Mifandahatra amin'ny nofo rehetra izy ka ny ratsy fanahy dia atolonao amin'ny sabatra. Fandringanana zany ady. Jehova manana ady amin'ny firenena. Mifandahatra amin'ny nofo rehetra izy ka ny ratsy fanahy dia atolonao amin'ny sabatra. Dia ahoana izy? Izao no lazain'i Jehova tompomaro indry sy loza hivoaka hitetin'ny firenena samihafa. Milaza loza ihany koa. Ary sy tafio-drivotra mahery hiposaka amin'ny farantany. Ka raha vao miresaka zany ianao hoe rivotra atao amin'ny soratra masina dia inona ny tenenin'izay? Ady zany ny resahana amin'izay. Ka raha vao miresaka hoe ady zay ianao dia misy inona ao anatin'ny ady? Ny vokatry ny ady dia inona? Fandringanana, fandravana, potika, tsisy zavatra raisina intsony. Rehefa pays en guerre reny, potika tanteraka. Ohatran'ny hoe ny cyclone nandalo. Faty olona tsy faty olona, ny trano potika, tsisy raisina. Raha mandray ohatra fotsiny sika ny zavatra nisy tany any Syrie tamin'le guerre nisy farany teo tany any Syrie mbola misy moa fa tsy resahany zareo firy le izy. Amin'le resaka hoe Daesh nareo le hoe silamo mahery fihetsika zany ny amin'le hoe manao état islamika zany na hoe firenena silamo. Dia ireo le silamo mahery fihetsika any amin'ny tany faritany Syrie iny zany. Dia rehefa raikitra ny ady tany sady ireo moa niady tamin'ny fitondram-panjakana tany zany dia teo ihany koa ny communauté internationale izay nanjay anjara tahaka ny Russie zany tao anatin'izay ady zay
fa potika tanteraka le firenena tsisy olona tena hoe olona nanana ny firenena tena firenena mandroso le firenena Syria olona manana fiainana milamina tsara fa tonga eto Frantsa ho ny manao sesy nanao ny olona tsy haiko hoe manao sesy tany hoe tonga eto Frantsa ry zareo fa mangataka eny amin'ny sisin-dalana tsy moramora ange zany satria potika le firenena am'izao tsy de aseho tsotro fa mbola misy ny ady any hatramin'izao zany hoe inona zany ny vokatra n'ilay ady fandringanana fandravana de jereo koa ny amintsika Madagasikara rehefa raikitra ny fanonganam-panjakana de misy ny fandatsahan-dra fa de jereo fa vao mainka memafy hatrany le firenena malagasy mesimba vokatry ny ady rehefa misy ny ady zany de misy fandringanana ao misy faharavana ao zany Jeremia 9:7 ihany koa miteny an'izay Jeremia 9:7 jerentsika 9:30 ka hatramin'ny 7:30 Jeremia 9:7 ny 9:30 ka hatramin'ny 7:30 Jeremia 9:7 ny 9:30 sy ny 7:30 Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitondra rivotra efatra avy amin'ny lafiny efatry ny lanitra aho, amelezana ny alama. Ary aheloko amin'izany ny rivotra rehetra izany izy, ka tsisy firenena izay tsy aleny voaroka avy any alama. Fa hampivadi-po any alama eo anoloan'ny fahavalony sy eo alohan'izay mitady ny aina aho, ka hatonga loza aminy, dia ny firehetan'ny fahatezerako i Jehova, ary ampanenjehako azy ny sabatra, mandra-pandanitra azy izy. Eto diny, araka le zavatra vonolazaiko tamintsika teo, ohatra le kahany Syria zany de mitovy an'izay mihitsy ny nahazo an'ity alama ty. Hozy izy, ary mitondra rivotra efatra, avy amin'ny lafiny efatry ny lanitra ao amelezana ny alama, ary aheloko amin'ny rivotra rehetra izany izy, ka tsisy firenena izay tsy aleny voaroka avy any alama. Rehefa tonga le loza zany, tonga ny fandringanana noho le ady, voaroka mitsoka, tady zay amonjeny ny ainy ny olona, firifiry ny olona mitsoka voan'ny ady. Raha raisina fotsiny tamin'ny androny tamin'ny 94 reny zany, raha tsy diso amin'le daty, zay ny fatadiavako azy, 94 tamin'ny andron'ny gera tany Rwanda reny, firifiry ny olona mitsoka. No le génocide zay nisy tany zany, famonoana zany, tondra nitsaka eny amin'ny lohany eny. Vokatry niny, vokatry le ady zay, fahampitena nge zany. De zay le zavatra teneny eto, 7:30, fa hivadi-po any alama eo alohan'ny fahavalony sy eo alohan'ny mitady ny ainy ao, ka hatonga loza aminy, dia ny firetan'ny fahatezerako Jehova, ka hampanenjehako azy ny sabatra, mandra-pandanitra azy izy. Misy famonoana zany. Raha vao miresaka hoe rivotra ianao zany, de miresaka hoe ady, miresaka hoe fandravana, miresaka hoe fandringanana. Tsisy fahampitena tanteraka zany. Raha vao zay zany, raha vao miresaka zany tsika tao amin'ny Apokalypsy hoe rivotra de ady zany ny ambaran'izay. Rivotra, ady zany ny hevitra n'izay zavatra zay. De ao anatin'izay ady zay moa de hoe misy fandringanana sy misy faharavana izany. Iroso indray ary sika, alohan'ny amaranantsika azy, tapitra indray zany ny resaka mikasika le resaka hoe image zany, le hoe sary anohitra zany. De hiditra indray zany sika le kody fahatelo farany zany, na le symbole farany zay mbola tsy hitantsika, de ny resaka hoe isa na hoe chiffre izany. Izahantsika raha vitantsika amin'ity an'ity izy zany, raha ohatra moa tsy zay zany de toizantsika manaraka indray zany le izy. De hiditra kody fahatelo farany zany sika, hoe izahantsika hoe vana inona indray zany ny hevitra ity kody fahatelo farany ity, de hoe isa izany. Raha ny mpandinika zany no jerena zany, ny soratra masina zany, ary efa fomba efa tany aloha izy io fampiasan'ny jios, satria ny jios zany tena mampiasa an'izy io. De ny soratra zany de manana heviny amin'ny isa izany. Raha ohatra zany hoe ohatra hoe lettre zany, ohatra hoe mamitsitsika hoe ny lettre ohatra hoe L na hoe T na A, de misy heviny zany zay amin'ny isa, amin'ny fanisana. Misy heviny amin'ny fanisana zany zay. Ka amin'ireo mpandinika ny hevitra zay hoe
fanisana izay zany amin'ny hevitry ny soratra de hoe gématria no ilazany anazy. De raisitsika kely fa teny dictionnaire izy ty de vakitsika satria zay mihitsy le izy ato de ozy zao zavatra teneny hoe le gématrie zany de zao ny teneny hoe procédé fréquent dans la Bible et chez les pères de l'Église qui consiste à relier un nombre à un mot dont on additionne les valeurs numériques et symboliques de chaque lettre ozy izy. Le gématrie ozy izy de fampiasa ozy izy eo amin'ny soratra masina ary fampiasa ihany koa izy teo amin'ny église ozy izy. Inona moa ny antony ampiasana azy izy? Ny antony ampiasana azy de zao hoe manambatra lettre zany izy azahoana isa zany de atambatra zany zay hoe firy ny isan'ity raha ohatra manao anarana ohatra zany ianao. Ohatra hoe zany hoe ataontsika hoe Hitler. Zay zany le anarana. Fa izay lettre am'teny hoe Hitler zay zany azo ovainao nombre zany zay na hoe ovainao isa de atambatra ao zay de hoe firy zany ny valeur numérique an'io hoe anarana Hitler io na hoe firy no isan'io anarana io. De misy heviny zany zay. De zay zany no ianarantsika zany atao anatin'ny boky ny Apokalypsy satria hoe misy heviny zany zay. De miverina atao anatin'ny baiboly izy io. Ohatra ny hoe de zay miasa zay isa miasa atao anatin'ny soratra masina zany no indrindrandrindra ny boky ny Apokalypsy izay no ianarantsika eto. Tsy ianatra ny isa rehetrarehetra tsika hoe zao ny isany fa zay tena isa ilaitsika no ianarantsika eto. Ao ny isa voalohany, ao ny isa fahatelo, ao ny isa fahaefatra, ao ny isa fahaenina, ao ny isa fahafito, ao ihany koa ny isa fahafolo. Reny zany no ianarantsika reny. Fa tsika tsy hiditra zavatra zay tsy tokony ianarantsika zay mifandray amin'ny zavatra ianarantsika zany no ianarantsika izany. De ozy izy misy teny anankiray ihany koa tao anatin'ny dictionnaire ihany zany. Ao anatin'ny fanazavana zany mikasika le hoe gématrie de ao anatin'ny mikasika le hoe gématrie de zao no voasoratra. La gématrie en hébreu est une forme d'exégèse propre à la Bible hébraïque dans laquelle on additionne la valeur numérique des lettres et des phrases afin de les interpréter. Ny gématrie ozy izy amin'ny hébreu ozy izy de zany hoe le hoe forme exégèse zany hoe forme amin'ny texte efa tranainy tany aloha be tany ozy izy ary fomba fampiasa mihitsy izy io zany teo amin'ny baiboly hébreu ozy izy. De ny fanambarana ozy ny fanatambarana ozy izy ny valeur numérique zany na hoe ny isan'ny lettre zany na hoe valeur numérique des lettres na hoe ny isa amin'ny soratra zany ny fanatambarana ny isa amin'ny soratra ahafahana zany mandika ny hevitry zay teny zay amin'ny alalan'le fanambarana azy ho isa zany. De amin'iny zany no ahafahana mandika anazy hoe aika zao ny hevitry ity teny ity zany amin'ny alalan'le isa izany. De misy heviny zany zay. De raha mijery fotsiny tsika atao anatin'ny baiboly fotsiny zao ohatrany. Raha mandray ohatra tsika mbola ho hitantsika moa izy zany rehefa avy eo. Fa raha mandray fotsiny tsika ohatrany eo amin'ny Apokalypsy ohatrany hoe toko Apokalypsy toko fahatelo amby folo ohatrany. Raha isika ny Apokalypsy toko fahatelo amby folo de vakitsika ny andininy fahavalo amby folo. Vakitsika fotsiny ohatra par rapport amin'le alohany idirantsika amin'le izy de vakitsika ny andininy fahavalo amby folo de inona zavatra teneniny eo. Indro ny fahendrena aoka izay manantsaina anisa ny isan'ny bibidia. Eo le zavatra resahantsika io zany. Anisa ny isany zany hoe manana isa zany ny bibidia. De ozy izy aoka ozy izy izay manantsaina anisa ny isan'ny bibidia fa fanisan'ny olona izany ary 900 no isany. Zay le izy hoe kode zany le isan'ny bibidia. Zany hoe ny isan'ny bibidia anarana zany izy io. Soratra zany izy io. Fa ny fanambarana n'io soratra io zany de mame 900. De mila fantarina zany hoe inona ny hevitry zay. Inona ny anaran'iza no mifanaraka amin'izy io 900 io. Ary tsy vitany hoe mitovy ihany le anarana fa iza teo amin'ny tantara no mifanaraka amin'izy io. Ohatra zany zay.
Dia zay zany mahatonga antsika tena mampiasa an'izay koa atao amin'ny boky ny Apokalypsy amin'ilay resaka isa hoe tsy maintsy adika zany ny hevitry ilay soratra zany mba hahafana zany mamantatra ny isan'ilay soratra hoe firy ny isan'ity soratra ty na isan'ity anarana ty zany. Dia hojerentsika mikasika zay zavatra zay. Dia ny isa voalohany zay hoenarantsika zany eto dia jery ndraitsika hoe ny isa voalohany. Inona ny hevitry ny isa voalohany? Ny isa voalohany dia raha miresaka tsika hoe voalohany dia inona ny tonga ao-tsaina voalohany? Genesis zany. Genesis raha miresaka hoe voalohany dia hoe Genesis zany. Satria izay ny dikany raha amin'ny baiboly teny gasy tsika mijery aty amin'ny Genesis vakio kely anga tsika aty amin'ny Genesis aty dia inona zay resahana eo raha miteny hoe Genesis? Genesis na fiandohana. Zay zany ny hevitra an'ilay hoe Genesis. Genesis na fiandohana. Ka raha miresaka zany ianao hoe voalohany dia inona zany ny tenenina an'izay? Fiandohana zany ny dikan'izay. Fiandohana zany ny dikan'ilay hoe Genesis na hoe ny voalohany. Raha miresaka hoe voalohany ianao isa voalohany zany dia fiandohana zany ny dikan'izay. Dia jereo amin'ny andinin'ny voalohany io. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra. Zany hoe tany amin'ny fiandohana zany. Tany amin'ny fiandohana na hoe au commencement. Tamin'ny voalohany. Dia raha miresaka zany ianao hoe isa voalohany dia inona ny resahana amin'izay? Fiandohana zany ny dikan'izay. Ato amin'ny Apokalypsy toko faraky amin'ny 20 ihany koa izy dia miteny andinin'ny fahaenina. Apokalypsy toko faraky amin'ny 20 dia ny andinin'ny fahaenina. Apokalypsy toko faraky amin'ny 20 ny andinin'ny fahaenina. Dia ahoana izy? Ary ho koa izy tamiko tanteraka ireo izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Ary ho koa izy tamiko tanteraka ireo izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Iza zany io alfa sy omega io? Andriamanitra zany. Izao ny fiandohana sy ny fiafarana hozy izy. Ary ho koa izy tamiko tanteraka ireo izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Raha miresaka zany ianao hoe alfa na omega. Misy hira zay hiran'ny Adeline izy iny zany, ary mbola nirain'ilay groupe Adeline moa izy taterina zany. Miresaka an'ilay hoe alfa sy omega io. Raha miresaka ianao alfa, ny dikany hoe alfa dia hoe fiandohana. Raha miresaka ianao hoe omega dia fiafarana. Ka eto zany izy dia miteny hoe iza le miteny eto io? Ahoana izy? Izao no alfa sy omega. Iza zany le izao? Andriamanitra io. Izao ny voalohany sady izao ny farany. Andriamanitra ny voalohany ary izy koa ny farany. Tsy misy ankoatran'izay zany. Ka raha miresaka zany ianao hoe voalohany dia inona ny dikan'izay zany? Fiandohana zany ny dikan'izay zavatra zay. Fiandohana ny dikan'izay zavatra zay. Jery koa tsika chiffre manaraka zany na hoe isa manaraka dia ny isa telo. Maneho inona indray ary le isa telo zany? Ny isa telo zany dia maneho ny fisian'Andriamanitra, maneho ny herin'Andriamanitra. Ary io isa telo io dia antsoina hoe chiffre de Dieu zany na hoe isan'Andriamanitra izany. Ny isa telo zany dia maneho ny isan'Andriamanitra. Ary isa izay miverina foana izy eo anatin'ny soratra masina. Dia jereo tokoa fa rehefa miresaka momba an'Andriamanitra zany ao amin'ny soratra masina dia maneho an'io isa telo io. Raha isika fotsiny eo amin'ny Matthieu ohatran'izany, ao Matthieu toko 7:20, andinin'ny 7:20 sy ny 9:20. Matthieu toko 7:20, ny andinin'ny 7:20 sy ny 9:20. Matthieu toko 7:20, ny andinin'ny 7:20 sy ny 9:20. Dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Iny firy zay isa zay? Telo zay. Raha vao miresaka momba an'Andriamanitra zany eo anatin'ny soratra masina dia matetika zany miverina io isa telo. Satria io zany le manambara le isan'Andriamanitra zany. Averiko tsara le izy teo. Andinin'ny 9:20. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy
amin'ny anaran'ny ray zay, sy ny zanaka roa zay, ary ny fanamasina telo izay. Isa telo zany zay. De jerentsika koa fa ny Apokalypsy rehefa miresaka momba an'Andriamanitra de miverina intelo koa zay zany eo Apokalypsy toko voalohany eo de hitantsika an'izay ihany koa. Jerentsika Apokalypsy toko voalohany eo. Apokalypsy toko voalohany ny 4 sy ny 5. Apokalypsy toko voalohany ny 4 sy ny 5. Rehefa hitantsika de vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona mamangy ny fiangonana 7 any Azia. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ny ho avy, ary avy amin'ny fanahy 7 zay eo alohan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoan'ny maty ary lehibe ny mpanjaka ny tany. Averiko am'izay izy mba hampazava izy tsara. Jaona namangy ny fiangonana 7 any Azia. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ny ho avy, ray zay. Avy amin'ilay fanahy 7 zay eo alohan'ny seza fiandrianana, roa, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoan'ny maty ary lehibe ny mpanjaka ny tany, telo. Miverina intelo zany le izy maneho an'Andriamanitra zany zay. Miverina intelo zany zay. Ka zay zany raha vao miresaka zany no isa telo atao anatin'ny soratra masina de maneho n'iny isan'Andriamanitra zany izay. De tadio fa fantatsika araka ny efa nianarantsika teo aloha teo hoe Satana de maninona? Mamitaka. Ary Satana ihany koa de makatahaka satria nahoana? Mahay mampiova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava izy ary tsy mahagaga. Raha misy koa no maka ny toerana hoe apôstôly santo kanefa manao inona? Manao azy apôstôly ny Kristy. De devoly koa zany raha manao hoe isan'Andriamanitra, misy ny isan'Andriamanitra, hoe ny ray zanaka fanamasina, de ny devoly koa manao makatahaka an'izay zany mba hahafahany mamitaka. De jerentsika ty amin'ny Apokalypsy toko 4. Apokalypsy toko 4 ny 13 sy ny 14. Apokalypsy toko 4 ny 13 sy ny 14. Apokalypsy toko 4 de ny 13 sy ny 14. Ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny saoana avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Raha nahita zany tsika tary hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina telo zay. Fa ato koa ny devoly zany de zao misy hery anankitelo koa zany eo amin'ny devoly eo. Inona io hery anankitelo? Amin'le 13 teo. Ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny saoana avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka ozy izy. De makay zareo fanahy reo fa fanahany demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo zao mba hanangona azy amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Fanahany izy ireo fanahy reo, fanahany demonia ireo. Makany amin'ny mpanjaka an'izao tontolo zao izy mba hamitahana zany. De inona le hery anankitelo amin'ny devoly teo? Dragona, bibidia, mpaminany sandoka. Telo koa zany reo, dragona, bibidia, mpaminany sandoka. Manohitra n'Andriamanitra. Andriamanitra manana ny fanahiny, demonia koa manany azy. Io le mpaminany sandoka io. Le famitahana le lainga io. Le famitahana. Dragona zany amin'ny ilany Andriamanitra ray io. Bibidia zany amin'ny kilany Jesosy Kristy eo mifanatrika amin'izay. Mpaminany sandoka zany eto amin'ny ilany de mifanatrika amin'izay ihany koa zany, mifanatrika amin'le fanan'Andriamanitra zany zay. Andriamanitra ray, Jesosy Kristy, fanahy masina, dragona, bibidia, mpaminany sandoka. Hiditra indray tsika amin'ny isa manaraka zany. Zay zany mikasika an'in'le hoe isa fahatelo iny, isan'Andriamanitra zany izy iny. Hiditra indray zany tsika ny amin'ny hoe isa fahaefatra zany na hoe chiffre fahaefatra. Raha miresaka isa efatra indray zany tsika de miresaka hoe chiffre de l'homme indray zany no resahana amin'izay. Jery zany tsika hoe inona dian'ny isa efatra? Chiffre de l'homme zany ny hevitra an'izay indray. Na hoe isan'olombelona. Isan'olombelona zany. Ka raha vao miresaka hoe isan'olombelona
dia mahakasika zany ny tontolo iainantsika izy io. Raha vao miresaka hoe isa efatra dia chiffre de l'homme ny resahana na hoe isan'olombelona satria mahakasika ny tontolo iainantsika zany izy io. Dia Apokalypsy 7:1 ny resahantsika. Apokalypsy 7:1 dia izao ny lazainy ato. Apokalypsy 7:1 inona ny zavatra resahany ato. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazatany efatra, niazotra ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory azy. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazatany efatra, niazotra ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory azy. Inona ny zavatra niseho teto zany? Anjely efatra ozy izy nitsangana teo amin'ny vazatany efatra. Raha vao miteny hoe vazatany efatra dia io le antsoina amin'ny teny frantsay hoe 4 points cardinaux na ihany koa hoe 4 coins de la terre zany. Zay ny azo ilazana anazy. Dia zay le lazainy eto hoe nisy anjely efatra nitsangana amin'ny vazatany efatra ozy izy. Dia inona ny ataondreo anjely reo? Niazona ny rivotra efatra amin'ny tany ozy izy. Tsika nianatra teo zany, kodezany ity zavatra ty. Niazona rivotra efatra amin'ny tany ozy izy. Inona ny rivotry ny rivotra? Ady ange zany, fandringanana, fandravana ange zany. Dia hono izy izy? Mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory azy. Zany hoe mba tsy hisy loza zany, satria raha vao ady dia hoe loza, tsy hisy loza anjo zany na amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory azy. Iza nefa no move le tany mihitsy ny tena resahan'Andriamanitra amin'io. Ny amin'le resaka hoe hazo, ny amin'ny resaka hoe ranomasina, ny amin'ny resaka hoe tany. Fa le ponina no resahana amin'io satria itsika no mipetraka eto amin'ity 4 points cardinaux ty, eto amin'ity tany ty. Itsika no miaina amin'io ranomasina io, ny zavatra omen'io ranomasina io. Itsika ny zavatra miaina amin'ny zavatra omen'ny tany. Itsika no miaina amin'ny zavatra omen'ny hazo sy ny fihinam-boa. Ka itsika olombelona zany no resahana amin'ity hoe raha miazona le rivotra efatra zany ireo anjely ireo, dia inona ny zavatra teneniny? Hoe mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory azy. Satria rehefa mitohy io frazy io dia ny zavatra teneniny zany, dia rehefa mitohy io frazy io dia hoe mandra-panisinay tombo-kase ireo vahoaka an'Andriamanitra. Dia aza sombaina aloha ny hazo sy ny tany sy ny ranomasina. Aza sombaina aloha zay. Tsy misy atsika zany fa matytsika zany rehefa simba zay zavatra zay. Potika zany zay. Dia raha vao miresaka zany izy eto manao hoe isa efatra zany. Dia raha vao miresaka hoe isa efatra ianao dia le 4 points cardinaux zay na le 4 coins de la terre no resahana amin'izay zavatra zay. Ka raha vao miresaka an'izay dia ny tontolo itsika zany no resahana amin'izay satria ny tontolo misy atsika no resahana amin'izay zavatra zay. Dia itsika olombelona zany no resahana amin'izay. Zay mahatonga ilay izy hoe chiffre de l'homme zany na hoe isan'olombelona. Jery ihany koa tsika ny amin'ny isa manaraka. Tapitra sady ny fotoanantsika koa. Tapitra sady ny fotoanantsika fa aloha toizantsika manaraka dia mbola hijery indray zany tsika isa hafa manaraka iresaka tsika hoe inona indray ny isa enina na hoe ny chiffre 6 zany. Io efa mba haitsika angamba efa mba henontsika daholo ihany le resaka teo araka le famvakintsika kely teo le hoe 666 na le hoe isa 690. Dia miresaka indray zany tsika hoe inona indray zany ny hevitra le hoe isa enina zany na hoe chiffre 6 fa amin'ny herintsika mamaly an'izay zavatra zay zany ivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Ivavaka ary tsika hisaotra antsika ny tompo. Tapitra ny fotoana sao dia mihoatra indray tsika. Ivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, misaotra anao zay ray raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ity an'ity. Na dia eo aza ny fanindriana hoe efa mba nandroso tamin'ny resaka hoe kody. Dia mbola tsy vita indray zany tamin'ity an'ity ka dia misaotra anao zay Andriamanitra. Fa mahasoanay zany. Dia isaorana ianao zay vita tamin'ity an'ity Andriamanitra ray.
mana masina anay raha io ny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana. Raha isaraka eto anefa izay Andriamanitra dia taio izay raha miditra na mivoaka. Arovy izay miloza sy amin'ny ratsy rehetra. Arovy izay mifakam-panahy, ny filanonofo sy ny fanindriny. Tantany izay amin'ny alalany fanahinao raha io mba hanaovanay izay marina sy mahitsy eo anatrehanao. Kaoka ny fanahinao bitsika aminay mba tsy handehananay amin'ny akaviana ny akavanana fa handehananay kosa amin'ny lalana izay tantaninao anay amin'ny lalan'ny fahamarinanao zany. Ka anao ny teny ny fanahinao manambara aminao hoe tia ny lalana ka izory. Dia eny ray apetraka feno am-pelantananao ny asa mandrarahanay sy ny fiainanay rehetra, ny fivelomanay. Aoka ray ny sitraponao ny tanteraka amin'ny fiainanay rehetra. Ary aoka ny tahotra anao ny toetra ao anatinay mba hitombony ny fahasoavanao raha io aminay tsirairay avy. Dia mideranao izay ray mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao izay tsy amin'ny fahendrenana ny fahalalana fa amin'ny fanahinao rery ihany no nafahana nitondra izao fampianarana tamin'ity an'ity izao. Kaoka ny fanahinao ny asa amin'ny fahafenoana amin'ny fony tsirairay avy sy amin'ny sainy tsirairay avy andraisana izay anjara sahaza azy izay nomenao azy tamin'ity an'ity Andriamanitra ray. Dia raina ny anaranao raha io kalazay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy nanondratana izany vavaka izany eto anatrehanao Jehovah tompony maro. Halleluia. Amen. Dia izay indray fotoanantsika tamin'ity an'ity misaotra antsika rehetra nanaraka ny fampianarana. Amin'ny herin'indray zany tsika manao fotoana ohatran'ny mahazatra ihany ataontsika eo amin'ny deux parties izy maraina sy hariva iny dia manohy an'izay indray tsika manaraka zany fa tapitra indray fotoanantsika tamin'ity an'ity dia misaotra antsika rehetra. Bye bye daholo.